Sehatra ny varotra indray kosa nidina ifotony hiansava ireo mpivarotra ambongadiny ireo inspekteur avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ny sava ireo entana lany daty sy efa simba enizay no andraikitra ny tanterahan'izy ireo tamin'ity androandroany ity. Toerana telo teto Antananarivo no voasahana amin'ny fisavana ireo mpivarotra ambongadiny tanterahan'ny inspekteur avy eo amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana Anosy Analakely ary Sotro no voasahana voalohany tamin'izany ary efa voafaritra anaty lisitra ireo mpivarotra Savaina. Manazava momba tietsika ity ny tale jeneraly ny fanjifana Andriamatoa Henrio Rakotomahefasoa. Amin'izao farany taona sy fetin'olo zao zany dia malaza be hoe paritaka eny an-tsena ny entana lany daty dia tsara marina zany aloha fa ny fitsirihana n'ireny mpandraharaha reny dia asa andavanandro atao amin'ny ministeran'ny varotra fa amin'izao farany taona zao zany somary namafisina mafimafy kokoa ny fidinana ifotony io mba hijerena tsara hoe aiza ho aiza marina no misy an'izay entana lany daty zay dia zay ny antom-pisin'ireo fidinana maromaro amin'ny tsena rehetra eto Antananarivo renivohitra zany hatrany Anosy Be hatrany Ambamanarina Isotry Andravoahangy io zany asa ataonay isan'andro zao manomboka zao parapatonga ny farany taona zany. Raha ny fitsidiana atao tamin'ity mpivarotra ambongadiny teto Anosy Be ity dia tsy nahitana entana simba na koa entana efa lany daty. Mbola mitohy hatramo ity fidinana ifotony ity raha ny fanazavana voray.